etsy ankilany hoy ireo mankato ny didy navoaka ny CES ny tondro zotra no nanangana ny CES hosolo ny HCC amiko namany Ismaël ady hevitra diso izany satria ny ady hevitra marina dia ny hoe nanaraka ny lalàna malagasy ve ny CES raha namoaka ny listireo kandida fa tsy ny hoe iza no nanangana ny CES ny filazana fa ny tondro zotra no nanangana ny CES dia midika fa afaka mandika ny lalàna sy ny fomba malagasy ny olona sy ny rafitra rehetra no mempahefana amin'ny alalan'ny tondro zotra dia ny CES ny gouvernemanta ny CT ny CST ny FFM ny CSC mandika ny lalàna malagasy ny CES nanaiky candidat tsy mahafeno fepetra mandika ny lalàna malagasy ireo tompona andraikitra ambony milatsaka ho fidiana satria tsy mety mametra mpialana ny mpikambana CST iray azy izay rafitra mpanao lalàna vao maika manitsakitsaka ny lalàna malagasy satria nomeny ny fiarany nentina nanafika taxi Bruce Sprinter sy fiara Clio teny amin'ny PK 105 tany Begoeka antany fotsy tamin'ny 7 mai lasa tamin'izany ny vola 12 tapitrisa ariary ny firavaka sy ny finday nentiny ireo mpandeha izany angamba no antony mahatonga ny mpanao gazety Salomon Razafintsalama milaza ao amin'ny la gazety tamin'ny 4 Mai fa raharahana jiloamboto ny fanaovana politika eto Madagasikara tahaka zao mantsy ny teny nataony ity mpanao gazety Salomon Razafintsalama ity ao amin'ny la gazety 4 Mai raha nekeny CES ny filatsahany Ramatoa Laloha Ravalomanana sy ny filoratsiraka tsy nipetraka teto ato anatin'ny enim-bolana raha nekeny ny filatsahan'ny filorajoelina tratra orina misy olona milaza fa fitsinjovana ny korontana mety hitranga no nahatonga an'izany fanapahan-kevitry ny CES izany tsy anjaran'ny CES anefa hoy Andriamatoa Salomon Razafintsalama ny miditra amin'ny sehatra politika ny lalàna ihany ny tokony ampiarina iza intsony hoy Andriamatoa Salomon Razafintsalama no ino fa voka-pifidianana marina no avoaka ny CES iza intsony no atoky hoy ihany Salomon Razafintsalama ny filorajoelina raha tsy manaja ny teny nomeny izy nilaza fa tsy ilatsaka iofidiana nefa nilatsaka ihany fantatra fa mpandainga sy mpivadika amin'ny teny nomeny Ravalomanana hoy Salomon Razafintsalama tsy tokony nidina hitovy saranga aminy anefa ny filorajoelina hoy izy mifaninana amin'ny fanaovana lainga sy ny tsy fanajana ny teny omena mbola ny la gazety tamin'ny 7 Mai ihany no milaza fa olona tsy manaja lalàna no mitondra any Madagasikara izao ny teny frantsay nampiasainy mantsy hoe hors la loi mba ampijanona zao krizy zao mangataka ny filoratsiraka mba ampifanatrehana ao amin'ny TVM sy ny RNM eto Madagasikara ny filoha 4 hoitany vahoaka malagasy zany no ataony hoe conférence au sommet élargi atao mivantana hoy izy ny ady hevitra anlaivo moa filazany azy araka ny fijeriko namany Ismaël tsy isy izany fifanatrehana iriny filoratsiraka izany satria eseho masoandro ny lainga sy ny fahamanan-dalitra rehetra natao tamin'ny vahoaka malagasy hatramin'izay raha ny filoratsiraka irery ihany mantsy no niresaka tamin'ny mpanao gazety Ontena Rialy teo amin'ny invité d'Izoma amin'ny 7 Mai maro ny zava-mahagaga nambarany singaniko manokana amin'izany reto voatery niala ny Premier Ministre Mangalaza hoy ny filoratsiraka satria nisy miaramila nandramina azy ho faty tamin'ny basy tamin'ny 2010 izy ny fanekena tany Dakar fa tokony nisy fiodinana faharoa kanefa ny premier tour de vita ihany no hira nataony Ravalomanana izay nekeny HCC sady mpitsara no tsaraina Ramatoa Atala Filosenity hoy ny filoratsiraka satria mpanolotsain'ny ministry ny vola Hery Rajaonarmampianina izy mandenga Ramatoa Fatma Samora iratsiraka nilaza fa ny malagasy no niantsony Sadek satria ny Sadek no nanao amboletra na nendry tena ho mpanelanela amin'ny krizy misy eto Madagasikara sy ny sisa zay nanaovako hoe tsy isy izany fifanetrehana izany satria iseho masoandro ny lainga sy ny fahamahanan-dalitra natao tamin'ny vahoaka malagasy lazay ny gazety malaza tamin'ny 4 Mai fa napetraka mangingina ny dossier ny filorajoelina araka ny tsy linitsofina hoy ny gazety
nisy vehivavy nametraka an'izany dossier zany tena amboida taoriany 10 ora hariva rehefa avy nametraka ny dossieny Andriamatoa Edgar Razafindrava ary efa lasa daholy ny mpanao gazety rehetra. Vehivavy roa ny gazety no mety nanao izany, na Ramatoa Anika Rajaona taleny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny fiadidinan'ny tetezamita, na Ramatoa Michel Ratsivalaka mpanolotsaina manoka ny Andry Rajoelina. Raha ny zava-misy ankehitriny na manisy mail no jerena. Za manokana tsy ho gaga raha ilaza ny filoha Rajoelina amin'ny 4 May fa tsy ala izy noho ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka malagasy dia ahita lalàna anazavana an'izany fanapahan-keviny zany ny CES na dia lalàna avy any amin'ny planète Mars aza. Tsy mitsara ambony atompoko raha milaza an'izany satria nanomana itsy-volana ny ministry atitany Florent Rakotoarso hiaro ny filoha Rajoelina. Tsy maintsy ametra-pelana mantsy ny filohan'ny tetezamita amin'ny 4 May. Na dia hiala aza izy hoy ny didy itsy-volana namboarina tazominy daholy ny tombotsoa mahafilo azy ary miemitra datim-pifidianana miverina filoha indray izy. Tsy natao lalàna izy ty hoy ny ministry ny atany noho ny amena. Ny La Gazette tamin'ny 12 May aza dia nilaza fa noho i Rajoelina mifikotra amin'ny sezany lasa fifamaliana toy ireny ady vavy eny an-tsaina ireny ny fivoren'ny ministra tamin'ny 14 May. Andaniny nisy ministra 4 niaro ny filohan'ny tetezamita dia Florent Rakotoarso ministry ny atany, Christine Razanamahasoa ministry ny fitsarana, Julien Rebouza ministry ny rano, Jean-André Ndriamanjary ministry ny fanatanjahantena. Zay ny andaniny. Ankilany ny ministra sisa rehetra tafitoina tamin'ny fanaovana didy itsy-volana fiarovana olo-tokana. Farany raha nivory teny avoloa ireo filohan'ny androm-panjakana 4, ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, ny filohan'ny CST ny général Rasoloso Dolin, ny filohan'ny CT Mame Rakotoarvelo, ny premier ministre Omer Beriziky, nanaiky ihany hono ny filoha Rajoelina araka ny gazety malaza tamin'ny 7 May fa atao lalàna izany fa tsy itsy-volana dia alefa hodininy antenne-miera rotonta. Fahitako an'izany na manisy mail mety tsoaka andaharana am'izay raha mivoaka izany lalàna izany ny kandida sasany andeha anohana kandida hafa. Raha izany no mitranga dia ho fantatra iza no nandoa ny 50 tapitrisa ariary na ahafahany nilatsaka fidina. Fantatra fa ho tezitra amin'izany teniko izany ireo pomban'ny fitondrana dia anao tsikera tahaka izao. Enjenareo amin'ny radio Antsiva ny filoha Rajoelina satria miaro an'i Edgar Razafindrava ianareo. Miala tsiny tompoko. Voalohany, tsy ny radio Antsiva manao izao tsikera izao fa irainy jonary. Faharoa, tsy fitiavana te anenjika fotsiny no mibaiko azy satria raha rahampirenena no atrena dia teny tsy misorona no ataoko. Fatelo, marary. Alahelo amin'ny lazan'izany. Marary ny olona izay manao zany tsikera zany ka mila tsaboina satria tsy mety afaka amin'ny aretin-doza manohana tsangan'olona. Toanany foana ny olona tiany na ho any ankady aza ny firenena. Mampalahelo ny olona tahaka ireny satria everiny fa mitovy aminy ny olona rehetra araka le obolana frantsay manao hoe tel qu'on est on juge les autres. Tsangakevitra hatrany tompoko no toanako eto fa tsy tsangan'olona. Ankoatran'izany misy aretim-be iray koa tsy mety afaka amin'ny malagasy maro dia ny toe-tsaina manichéenne, avy amin'ny teny frantsay hoe manichéen. Ino zany? Ny voambolana manichéenne dia avy amin'ny fivavahana manichéisme nankalazaina tany Eropa fahiny. Ny olona manana ny toe-tsaina manichéenne io dia manatsotra ny zavatra rehetra horoa ihany ohatra. Amin'ny loko maitso fotsy ihany hitany. Voamafy ny olona tahaka izany satria misy loko maro tompoko eo anelanelan'ny fotsy sy ny mainty, ao ny manga, ao ny maitso, ao ny mavo, ao ny volomparasy sy ny sisa. Ho an'ny olona manana toe-tsaina manichéenne tsy misy afa-tsy ny tsara sy ny ratsy ihany no fifandraisan'ny samy olombelona.